no tanterana teto amin'ny toby raha zavatra zaka Bertin ny 9 aprily 2024 ny fanolorana mari-pakasitrahana sy famantarana miavaka na ny brevet ho an'ireo polisy pirenena na vita fiofanana unité spécialisée de la police nationale USPN andiany tamin'ity taona 2024 ity. Nanomboka ny 9 marsa 2024 ary ny farana ny 9 aprily 2024 ny fiofanana. Akoatra ny sedra-rabatana sy ara-tsaina izay tsy maintsy sy nandalovana dia niompana tamin'ny teknika manokana ny vonjy-taitra sy firotsahana an-tsehatra na ireo geste et technique policière d'intervention GTPI ny fiofanana. Tamin'ireo polisy 520 nandray ny fidirana tamin'ity fiofanana ity dia 570 monja no nahavita hatramin'ny farany sy nahafen'ny fepetra ho isan'ny vondrona manokana. Akoatra ny lanonana ofisialy nanolorana ny tarantasy manamarika ny fiofanana natao sy ny mari-pamantarana ny vondrona manokana dia nisy ny fanehoana ny ampahany tamin'ny fanofanana ny raisiny. Io no votoatin'ny fandarantsika amin'ity anio ity ialohava ny teny fohy fanazavahana nataon'ny talemisana ny fikaroana na ny fiofanana amin'ny to DRFC ary ho faranana amin'ny hafatra fohy nataon'Andriamatoa minisitry ny filaminam-bahoaka. Miarahaba antsika mpanaraka ny televisiona malagasy anasananao ny fandaharana. DRFC dia manatanteraka ny politika ankapobeny ministeran'ny filaminam-bahoaka amin'ny zotra stratégique fahaenina dia ny développement des compétences et professionnalisation du métier du policier. Ny fifehezana an'io zotra stratégique io no mampahomby sy ahafahana mahatratra ny tanjona amin'ny zotra stratégique dimy hafa. Hitany fa tsy ny herim-batana ihany no ety mandresy fa ny fahaiza-manao ary izay mahay no mifehy ny toe-draharaha, izay mahay mitantana no mahavita be. Koa avy amin'ireo no nanapahana hevitra niarahana tamin'ny hery vonjy-taitra ny polisy pirenena mba hanofanana ny polisy izay mivondrona amin'ny hery manokana, manana herim-batana, manana fahaiza-manao, mahay mifehy ny toe-draharaha saripady ary tokony ahavita be ihany koa. Fiofanana izay natolotra ireo mpampiofana manokana dia unité spéciale d'intervention, service anti-gangs ary ny unité d'intervention rapide. Ireto polisy navita fiofanana ireto dia noravahana brevet teo amin'ny tratrana ary natao eo akaikin'ny fo. Ny brevet ny unité spécialisée dia marika ofisialy amin'ny rafitra tapiadina manamarina fa ny olona tompony dia nahatratra ny fepetra rabatana ara-tsaina ara-taktika ilainy toe-javatra sarotra sy miavaka ary anaty risika mahafaty natokana ho amin'ireo hery manokana mpamitahiraka, mpanao veveriny ainy eo anatrehan'ny tranga sarobahana sisy dia fahita firy. Miady amin'ny asan-jiolahy mahery vaika toy ny fanafiana amin'ny tapiadina, fakanan-keriny, asa fampiororona isan-karazana. Miady amin'ny dahalo sy ny asan-jiolahy andrenivohitra sy ambanivohitra. Mamerina amin'ny laon'ny filaminam-bahoaka raha sendra korotana sy herisetra mahery vaika. Manao tantsorika amin'ny asan'ny polisy rehetra izay misedra olana manokana amin'ny mahakitro ifarana azy ireo. So voici on station. So kami datu ini bawi di parkima ni tumobile anakrai ni bamsana ni tumobile ivoani BP. Impeta kabun dispositif isi IPR, isi IPIA, isi IPR, isi plan gauche, isi plan droite. So kami datu ni CDC mereka BP di komandi yang teranakrai boar cara ni cisam zuftung so cibis isi afani adversaire apakah mana kira kali asaratin. Mijanona zao VP am'izao dia mipetraka ny dispositif any CDC. Raha tsika manaraka ny antsoina hoe réaction sur attaque, zany hoe rehefa misy ny zavatra mitranga dia tsy maintsy mireagir ny CDC manoloana an'izay réaction sur attaque zay. Sur attaque ny ataony misy pobasy mipoaka tonga dia mireagir ny CDC. Manapoka mireagir ny PR de tête, zany hoe misy ny réaction dia tsy maintsy riposte ny PR de tête. Rehefa miriposte amin'ny PR de tête dia tsy maintsy mandeha ny réaction sur attaque ary tsy maintsy bouclier ny
ny BP rehefa mandeha ny évacuation. Malfrao anatin'ity fiara ty dia ny antely bahira ny avy eo amin'ny SPN misambotra azy ireo. Miandamy ambavy ny polis-pirenena amin'ny fantanterahana ny asany kahitantsika Andriambavilanitra ao anatin'ny SPN manatanteraka an'izany Serazy avaika véhicule izany. Intervention sous protection à Côte Rouge zany hitantsika efa mahazo vavavavy ny polis-pirenena manatanteraka ny asany. Teknika de montage anankiroa ny hitantsika, ndray deboa, ndray coucher ny montage sy ny foy palpation sommaire de sécurité. Évacuation sous protection ataon'ny polis-pirenena mitondra le malfrat ny anatin'ny tômôbila ny polis-pirenena. Ny asan'ny polis-pirenena dia toerana miditra amin'ny asan'ny polis judiciaire arahan'ny fandolana-tsany ny zolombelona ato anatin'ny polis-pirenena. Déplacement en binôme en piroquet. Sous protection foana ny déplacement mandritra ny intervention anankiray. Mbola déplacement sous protection natatsika ny éclatement ao anatin'ny cellule anankiray dia ny passage amin'ny passage progression individuelle. Hitatsika zay ny éclatement dia manaraka an'izay ny passage amin'ny déplacement individuel. Iny farany iny natao hoe déplacement en colonne tonga ao amin'ny zone intime manao amin'ny zone nanaovana intervention ny ao police pyrénéen. Maîtrise des sous-coups circulaires. Raha hitantsika amin'izao dia voatandro tsara ny zololombelona satria tsy misy manitraka any amin'ny zone rouge na any amin'ny lohan'ny olona mandritra ny intervention sy ny notage azy ataony ato amin'ny police pyrénéenne.
Ny ary manampiasain'ny adversaire ihany no menasena anazy ahafahana manao any menotage. Lahara-pahamehana eto anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ny fanohizana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ireo eloka bevava ary ny fiarovana ireo marefo. Eo koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny mahamatianina mba ho fanatanterahana izany no ny rosoana ny fitaliavana miandraikitra ny fampiofanana ny karakara izao fampizarana izao. Koa noho izany ho anareo vao avy nahavita ny fiofanana tato ary totosa sy tanteraka izao noho ny fizotoanareo ny atrena ireo dingana misy sedra isan-karazany na ara-batana na ara-moraly ka mba ho polisy maefa ny asan'ny fanatanterahana ny iraka saripady ankinina amintsika tsirairay avy. Tsetiketina foana ireny brevet izay napetraka taminareo reny fa ampirofony nahavitana ny dingana fahafehezana ny asanareo koa maherezy mahalasana ry zandrisany matoky anareo ny fitondram-panjakana sy ny polisy-pirenena ary ny vahoaka. Tapitratra eo ary ny fandarantsika afaka tapabolana indray sika miaoneto mara-piona tompoko lasy tompoko vavy.